vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba anisik ampunyampalay aminirana dia mbola ampifalianindray no etiko mandroso ny tokatrantsika zay manaraka nyity fahitalavitra ity na ihany koa manaraka amin'ny tambazotra tserasera na manaraka amin'ny onjapeo araka nefa fatatsika dia manana fotoana angezabe tsika amin'ity sabotsy fadimy amby folo ny volana avila itya amin'ny sivy ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be ankiriry paradise teo aloha na ihany koa eto amin'ny fohy be mangarany faharoa ao ambadiky Damascosy ao anatin'le hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ny zavatra toromarika omen'ny tompo atsika rehefa avy niatrika niny pasika iny rehefa nanatanteraka n'izay pasika 13 izay niavana tamin'Andriamanitra ohatran'ny teto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko manokana dia nilona tanteraka tao anatina fifamelan-keloka tao anatina fifandraisan-tanana tao anatina fifankatiavana tao anatin'iny pasika 13 ny zavatra ataontsika manomboka eto dia ifampitantantsika ifampivavaka isika mba hiarandroso ho any amin'le tany kanana voalohany dia le fanjakan'Andriamanitra zany hoe ataontsika ny fomba rehetrarehetra hanampiana anao hitondranam-bavaka anao hanoronanao ny sitrapon'Andriamanitra mba atongavanao ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany zay ny zavatra voalohany zavatra faharoa le tany kanana toratra noho ny sately zay arabaky teny zay napana tena an'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa niala tao amin'ny tany Egypte izy tamin'ny andro pasika hiditra ho any amin'izany tany kanana izany dia midika fiainana tsara lavitra fandresena ao amin'Andriamanitra fitahian'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fanompotsika an'Andriamanitra ity misy ten'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Exodus 4:7 dia manomboka amin'ny 17 iresako aminao ny amin'izany hoe tsika dia mila mandroso mandrakariva mila manohy ny azakazaka ny amin'ny fanomponan'ny tompo fa tsy mahazo mipetrapetraka hoe vita ny pasika dia hijanao anatin'ny tokantrano fa mbola mitohy ny azakazaka Exodus 4:7 dia ny 17 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony anareo anio ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona io mijanona io dia efa nisy fotoana nazavaiko teto amin'ity fahitalavitra ity hoe le mijanona tsy hoe mipetraka eo ambony sezy ianao na matory ato anatin'ny tokantrano fa mijanona mandeha mitoetra eo amin'ny toerana anankiray misy fanatrehan'ny tompo ohatra ny fotoanantsika amin'ity sabotsy ity zao dia arak'ilay nanentanako anao teo dia tsara ianao mijanona na tonga ao anatin'izany toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra izany fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay halleloia Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina eto ny ten'Andriamanitra dia mampanantena antsika mihitsy fa ny Egyptianina ny aretina ny olana ny korotana ireo karazana ady sy zavatsarotra zay iainanao androany antsony hoe Egyptianina zay iainanao anio hitanao anio dia tsy ho hitanao intsony mandrakizay tsy fanena aminao intsony mandrakizay mipetraka amin'ny fantaniana manao hoe tsy andalo adsony zany raha natrika ny fotoam-bavaka io tsy andalo problème intsony zany ny tenin' Jesosy dia milaza manao hoe
eto amin'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana nefa matoky fa zao efa naresy an'izao tontolo zao nidika an'le hoe ny egyptiana zay hitanareo an'io tsy ho hitanareo tsony mandrakizay dia horesen'andriamanitra ho raisin'andriamanitra tanana ny adinao dia zavatra hafa indray no atrehanao fa tsy ho ady efa taona maro io foana io no ifampitoromanao io no mampitomany anao io no mampiseto anao misaotra an'andriamanitra fa isaky ny sabotsy takan'izao a dia tena maneho ny heri ny andriamanitra tamin'ny sabotsy lasa teo ny tenako dia nanotanteraka croisade lehibe tany amin'iny faritra Diego Ceres iny a mahatalanjona mahagaga ny fahagagana nataon'andriamanitra ny fanasitranana nataon'ny tompo tamin'ireo olona be dehibe misy olona tena manana maizy azy mihitsy fa nafahan Jesosy misy ray aman-dreny anankiray zay nandray anay tao a Diego izy no nampiatrano anay a tao anatina fotoana foy io rangahy io dia reny le hitanareo le miaraka amina Astalin sy Vantolin zany hoe sepitsepitra izy ohatrany somary mididy ny tratrany ny zanany any kio dia narary tany amin'ny hôpitaly fa misaotra an'andriamanitra moa fa efa salama miatsara ny zanany amin'izao tsika amin'ny teny zao ny zanany anankiray indray a dia nivoaka na vita fianarana any ampita ny ranomasina fa ny tena nagaga dia ity tamin'ny asabotsy lasa teo dia nanatrika ny croisade zay nitaterantsika tao amin'ny trano malalaky ny kapara ity ray aman-dreny ity rehefa nandeha ny vavaka dia ny zavatra niakatra avy any anatiny any niakatra misalebolebo ny zavatra mitosika be dehibe ary mialatsiny nioka nandoa zaho izy io ray aman-dreny io a dia tsy afaka miteny mafy afa ohatrany hoe misy zavatra mididy zany ny tendako ary za koa izy dia efa mivatsy an'ireny Vantolina reny aty anatin'ny posiko aty fa vita io délivrance io natory tsara le ray aman-dreny sitrana tanteraka le ray aman-dreny nisokatra tsara ny tratrany tsisy nininana an'elingelina intsony tena hoe magaga andriamanitra ny amin'ny zavatra ataony ao anatin'ilay fitombavaka sabotsy takanytony ahita ianao n'ity sabotsy ity ahita ny voninahitryandriamanitra ianao ahita ny zany hoe andriamanitra miteny mijanona fa ho hitanao ny famonjeny Jehova zay ataony ianao an'io eo amin'ny toerana anankiray misy ny fanatren'andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray misy an'andriamanitra misy ny fanamasina dia tsy maintsy misy fahagagana mitranga foana zay dia ambarako anao zay ny fivavahana tsy fivavahana maty ny fivavahana tsy fombafomba ny fivavahana tsy fivoriana ihany koa na fiangonana fotsiny zao fa ny fivavahana dia atrehan'ilay andriamanitra magaga jereo tsara fa ny fiaingany zanak'Israely niala avy any amin'ny fotoanan'ny Paska niala tao amin'ny tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana dia nitarian'ny andro afo sy ny androahany ary tsy nitsahatra izy ireo nahita fahagagana teny an-dalana teny tsy hoe navoaka an'andriamanitra izy vita ny Paska dia izay hoe samiala zanako fa efa nanavaka anareo tamin'ny fanandevozana tamin'ny andro Paska dia mandehana soamantsara nareo a toy izy ny lalana zatry izy tsy nanao an'izay andriamanitra fa nanatrika an'izy ireo nomba an'izy ireo andriamanitra niaraka tamin'izy ireo teny an-dalana ary nanao fahagagana nanokatra ny ranomasina na tonga ny vatolampy tonga rano boboka zany rehetrarehetra zany dia fahagagana nataon'andriamanitra teny an-dalana zany hoe ny fivoriana anankiray ny fitaom-pivavahana anankiray misy ny fanatren'andriamanitra rehefa tena avelantsika miasa andriamanitra mahagaga tsy takatry ny sainao ny zavatra mitranga ao anatin'ny toerana io tamin'ny asabotsy lasa teo ihany arak'ilay nambarako anao hoe tena enjana amin'ny fiasan'andriamanitra dia nisy tovavy anankiray tao rehefa niantso aho manao hoe makanisa ty zay marary misy vidéo ty zavatra resako anao ty misy proof nalaina caméra nalaina vidéo nalaina sary tamin'ny telefôna ny témoignage ny tianabavy ety tsy zavatra miforona nankely azy dia rehefa niantso aho hoe miakara ty zay marary dia niakatra teo itovavy eo fa izy tsy marary araky ny fitantarany tao anatin'ny fijorona vavolombela zany dia teo vao gaga ny olona rehetrarehetra hoe zany marina ve le zavatra nitranga tsy marary izy fa manana rahavavy izy any Etuliara ny elanyelan'ny Diego sy Tuliara avy any a Diego ianao tonga any Antananarivo
tonga ny renivohitra Tananarivo any ho any amin'ny 1000 km mahery. Miala avy any Tananarivo indray ianao makany Toliara dia mitovitovy amin'ny 1000 km ihany koa. Zany hoe any amin'ny 2000 km mahery. Dia nyrosy teo anoloana teo ito vavy io tsy izy marary fa zao zany tao an-tsainy manao hoe ohatrany hoe za le ravaviko any Toliara marary dia miakatra eto amin'ny altara za tsy marary fa izy no entiko eto amin'ny altara na dia any Toliara azy. Zay ny finoana tao anatiny. Nandeha nivavaka nandeha ny délivrance. Rehefa vita soma tsara nivavaka délivrance rehetrarehetra naneny ny telefona ny tianabavy ity nilatsaka ny mesazy misaotra an'Andriamanitra soma tsara fa sitrana i Nasia ny anaran'le olona tsy salama any Toliara. Io vehivavy narary io tsy mino ianao raha ambarako fa avy any amin'ny 40 kilo io vehivavy narary any Toliara io rahavaviny io no niakatra any amin'ny 90 kilo satria nivonto lasa ngeza be ny tenan'le olona narary. Zany hoe zavatra tsy possible, zavatra tsy azonao eritreretina mihitsy zany hoe ahoana moa ny ampitrangany zany hoe le rahavavy no miakatra ry anoloana ry fa izy marary any Toliara any Dego ny resaka no mitranga dia tao anatin'le vavaka dia manao opération any Toliara Andriamanitra. Ary vita ny vavaka délivrance natao taty Dego tany Dego dia tonga ny message hoe sitrany Nasia misaotra an'Andriamanitra fa nitranga ny fagagana. Halleluja. Mahagaga Andriamanitra. Ka za miteny aminao azambola manary toky. Azambola manary toky. Azambola manary toky averiko aminao indray. Ndao hitady an'Andriamanitra amin'ity sabotsy ity. Ndao hiantoraka amin'Andriamanitra. Hoy soratra masina manao hoe aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah nareo anio. Ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Halleluja. Ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Andriamanitra no miteny mampanantena amin'ny alalan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Zany miteny hitanao eto amin'ity fahitalavitra ity eto amin'izao onjam-peo izao fa ny tena marina Andriamanitra mihitsy no miresaka direct aminao hoe anaka tia andray an-tanana n'io zavatra io fa mandrosoa ianao manompo an'Andriamanitra. Aza mierikerika intsony ianao, aza mitady na izy intsony fa ndao hiatoraka amin'ny Tompo, ndao hiantoraka amin'Andriamanitra, ndao hilavilefina eo anatrehan'ny Tompo. Tena hoe hiankina amin'i Jesosy amin'izay, tsy antehatra aman'olona intsony, tsy antehatra amin'ny asa, tsy antehatra amin'ny fianakaviana any ampitan-dranomasina, tsy antehatra amin'ny tsena sy ny vola fa hiantoraka amin'ny Tompo. Zay le hoe mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah nareo anio. Ho antsika eto tapitanànan'ny Tomasina dia eto amin'ny fohy be mangarano faharoa ambadiky Damaskosy ny fotoanantsika amin'ity sabotsy ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Ary ihany koa etsy amin'ny Paradise Ankiriry, fohy be Ankiriry, Paradise teo aloha moa fa trano fivavahana vaon'olo ko amin'izao fotoana izao, toerana lehibe dia lehibe. Ireo toerana anankiroa ireo no hanatanterantsika anyity séminaire ngezabe ity vavaka lehibe ity arana délivrance sy fanovozan-kery mijanona fa ho hitanao ny amonjen'Andriamanitra anao. Io olana nampitomany anao io problème nampitomany anao io zavatsarotra zay mampitebiteby anao, io mihitsy ny tian'Andriamanitra raisina an-tanana ao anatin'izao tsika vao navita Pasika izao. Tain'Andriamanitra tao. Alléluia. Alléluia. Rehefa miankina amin'Andriamanitra fagagana foana. Iza ny anaranao ranabavy? Dia inona ny zavatra nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainana? Tanana pastira dia fitanana ao amin'ny fiangonana. Zavatra nataon'ny Tompo tampoka izany dia tao anatin'ilay confinement le isaky zoma sy ny sabotsy iny any sabotsy sy lahady iny dia nisy fotoana izany hoe nitady asa teto Antananarivo dia tsy nahita mihitsy dia nandeha tany Enjepy izay dia tonga tany izay dia hoe nisy madama izay nitady aide maîtresse dia niraisiny zany dia ozy izy hoe mandritra n'ilay volana ny anaran'ny mpianatra iny zany manao formation foana mandra-pahatonga ny Octobre indray amin'ilay fidirana vaovao dia eny raha dia rehefa nianatra nanao formation tapabolana zany dia nisy fotoana narary amin'izay dia tany moa zany ny sabotsy ihany no mivavaka dia nitady an'io pasteur le mampivavaka any Enjepy io zany izay dia narary. Ina le aretinao?
tsy hay mihitsy fa eto amin'ny ambanin'ny nonoko eto zany misy marary foana dia rehefa mangatsika dia marary be le izy dia nitady ny pastera hoe hanao délivrance dia tsy hity pastera dia fa alina n'iny zany zay dia narary be mihitsy le izy dia ozy izy mamanay hoe rapitso sika dia tonga dia miakatra dia tonga taty zay ny larbi dia zaho a mama mbola tsy andeha hivavaka fa aloha lakamisy a mandeha dia tonga tao am-piangonana lakamisy dia tonga dia sitrana dia tsy natao délivrance fa vao tonga tato am-piangonana tonga dia sitrana tsy natao délivrance fa tonga dia sitrana dia ny sabotsy a dia tonga teto dia lahady tonga teto talata amin'izay a natsony le bebe anay hoe tonga ava ty aminao izy izy ianao a fa misy asa ty fa le mpiasa tato izy izy tsy aiza nahazo anazy a fa niala ho azy fotsiny dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa le volana rehetrarehetra tenen'le madama hoe anaovako formation a efa nesako a ary efa nandray karama be mihitsiny a raisina isan'andro le karama dia voninahitra ho an'i Jesosy. Halleluja! Misy fanatrian'Andriamanitra mahery vaky ato am-piangonana. Vao tonga tato am-piangonana fotsiny tonga dia niala le aretina narary tany anatiny tany. Dia jerenareo tsara fa vao niala fotsiny le aretina niaraka tamin'izay dia nisokatra ny lalana amin'ny arakasa. Tonga ny famatsiana arabola. Halleluja! dia ny afatra ho ataoko atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra aza kivy zany raha mandalo ady a fa za mbola tena tanora fa za tsy manaiky resin'ny olona za mihitsy za tena mandroso foana fanomponan'Andriamanitra tsy manaiky resy zany mihitsy sika zanak'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy. aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iry izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny andiny 9:10. voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadanana ho an'ny pastera dia fiadanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra tampoka zany dia fanasitranana. Za nandritry ny 10 taona narary tamin'ny 2011 any nanomboka narary septembre 2011. Ina le aretinao? Voan'ny allergique. Dia raha maheno fofona tonga dia sepitra. Dia nierina feno 10 taona tamin'ny septembre teo a tamin'ny 18 septembre teo niditra hôpitaly. I pastera niriny io zao niarany resadresaka taminay tao resaka tenin'Andriamanitra moa reny ny any namako. Tampotampoka eo tonga dia tsy natsiary tena dia dans le coma dia niditra ataon'ny réanimation tato Andravoahangy tato Bevelantanana. Dia 21 septembre nivoaka. Dia tsy afaka namonjy fivoriana intsony aho, tsy afaka nandeha intsony aho nandritra ny efa-bolana décembre. 24 novembre indray mbola dans le coma tsy natsiary tena indray. Sitrana teo indray décembre 24 décembre indray dans le coma tsy natsiary tena indray. Taitra teo amin'izay velona teo tsy natsiary ninina intsony fa very ny mémoire ankiray manontolo. 13 janvier 2022 ty raisina namonjy 13 janvier 2022 ty namonjy délivrance tato dia vao niraisin'ny pastera Hertina nataona zay fotsiny aloha tamin'ny voaloha tonga dia tafapetraka teo an-tany ohatra nisy zavatra nitselatra be tato anatiko. Teo dia efa nanomboka nisy fanasitranana aloha nataon'Andriamanitra tampoka. Niditra indray ny herinandro n'iny niraisiny maraina n'iny niraisin'ny pastera Rivo vavahany tato. Dia za moa zany tonga dia nanao voady tamin'Andriamanitra za Andriamanitra tsy hinana fanafody zao fa maty a dia anao a velona dia anao Jesosy. Voady tamin'Andriamanitra dia ozy pastera Rivo aza mivoady amin'Andriamanitra zany anao za hoa pastera fa tena tsy maintsy voady fa tena mafy tamiko zay 10 taona namparary anazy zay. Dia niditra amin'izay le tamin'le indroa indray mandeha niraisin'ny pastera nataony délivrance teto a. Indray mandeha natao délivrance à la distance. Dia indroa niraisin'ny pastera teto. Dia tamin'le talata le nisy foriny iny le tany pastera Tovo andeha amin'izay ry pastera dia zaho izy pastera tsy andray olona fa hanao délivrance neto. Niditra tery amin'ny vavahady tery salama be miala anatrano miditra eo
nisy asana devoly tampoka niditra tampoka tsy zakako hatramin'ny patalohako dia pastera zono ny toriteny teto avoninahitra ho an'Andriamanitra fa mandeha ny toriteny ny afaka zany hoe niditra teto ianao tsy salama fa niditra tonga tato amin'ny tranon'Andriamanitra atao anaty toriteny dia miasalama mandeha salama dia pastera moa zany ny teny hoe nisy olona teto le hoe voan'ny tondra-drano be dia izy zany tsy manan-kanina hohanina dia nisy nanangan-tanana dia naketo dia izy indray manana dia ozy pastera izay manana ozy izy mba manome fanampiana ho an'ny olona dia za isana nanatitra teto no dia salama tsara tonga tarian'osy be indray mifanehatra tamin'ny fofona lasantsy tena tonga dia nakitorana velomina fotsiny iray tany an-trano tamin'ny alina iny a nanofy amin'izay nisy nanenjika tamin'ny vato be tapidalakaleha teo an'le antsana be tena niantsona Jesosy tonga dia tafapita tampoka le olona nitoraka vato be ana latsaka tany an'le antsana nangitsikitsika za tafapita afaka neretina tato anaty tato manahoana zany ianao zao sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra tsy miverimberina tsony le aretina afaka inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana tena ny afatra ameko amin'ny fiangonana zany a mijoro amin'ny fahamarinana joro amin'ny fahamasinana mahery mivavaka za tena amin'ny 12 alina mianatra tenin'Andriamanitra mivavaka androany zao efa tamin'ny 12 alina parainany andra tsy natory nijery toritenin'ny pastera Andra Jonarson tamin'ny herinandro iny tamin'ny herin'ny androany parainany andra tamin'ny 12 alina dia mivavaka parainany andra nianatra tenin'Andriamanitra teo tonga marainako za mako tenin'Andriamanitra tena le tamin'le za le lasaka tao anaty lavaka iny le tafapita tany antsana tafapetraka teo ambony fandriana fa voninahitra Andriamanitra fa tena Andriamanitra mihitsy ny teny tampoka hoe aza matahotra hitahy anao hiaro anao dia tena teny tamin'Andriamanitra misy an'iny teny iny vao nanokatra baiboly atao anomery meny anahy le teny Mosesy ny Arona sy ny zanany lahy hitsojana ny zanak'Israely iny teny iny fa tena marina ny tenin'Andriamanitra nanasitranan'Andriamanitra natato fa voninahitra ho an'Andriamanitra tsy narahary tsony aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny andiny 9:20 nahatra ho an'Andriamanitra fa fiadanana ao ny fiangonana soan'ny pastera za zany taloha dia voageza tao anatina tena fisotroana fifohana ary ny zavatra tena tiako taloha dia rongony ary tsy ampy anatrony zany rongony taloha dia nampiko héroïne dia za koa zany vao fatotra tena tao anatina fijangajangana dia nifadin'olona sy vehivavy hitako rehetra tsy misango mihitsy tsy misango mihitsy ianao tamin'izany tena tsy misango mihitsy ahoana ny zavatra nanafan'ny tompo anao tao anatin'izay rongony zay sy ireo karazana fatorana fijangajangana rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy aho zany dia nafahany Jesosy ahoana ny atsapanao hoe afaka ianao misy taona ve misy taona rehefa le mandalo any amin'ireny toerana misy olona mifokafoka amin'ny riva tsy misy taona manao tsy ponao zay tonga dia alako mihitsy zany na nifofony ara tsy tiako na ny fofony ary tonga dia makarikoriko tsy mifokafoka miafina any efa afaka tanteraka tsika inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana sy ireo rahalahy dia za koa zany tamin'ny fotoana nanaovana mariazy ana dia efa nandeha moa nikajikajy zany tao amin'ny asa dia 3 volana tao alohan'le mariazy nivoaroaka ny tafijanona tao amin'le fiasanany asako dia torak'izay koa mivadiko tamin'ny tafijanona ny asa zay 3 volana tao alohan'ny mariazy io fa rehefa vonony ianao Jesosy mombanao vita soma tsara le mariazy dia farany manaraka an'izay dia ty zanako ty dia tao amin'ny fiterahana ty zanako ty teo amin'ny adiny ray sy sasany teo tsy nety mivoaka ilay za ozy ilay dokotera misy lafika tsy fantatra dia natosika tamin'ny tanany tsy nety mivoaka ilay zaza dia nifaraherin'ilay dokotera hoe vavao izy vao mivavaka tsy ampy 2 minitra voaka ilay zaza keo halleluia
jereo ane zany fahatsaran'Andriamanitra nafan'Andriamanitra tamindreo karazana zava-mahadomelona fofona rongony nafan'Andriamanitra tamin'ny fijangajangana tahian'Andriamanitra vita somatsara ny mariazy tahian'Andriamanitra ihany koa ny men'Andriamanitra zanaka halleloia tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany ariana avy isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny démony isy lehilahy aho iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny iny pasteur dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo eny manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana izao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray dia nitahin'Andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena zavafahamelona rehefa tena mitahy io Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage misy terasy kely any ambony 4 étage le i vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin fossetti dia vita ry dia zay ny tena zavafahamelona hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra io dia tena mitahy mihitsy devolo sy ny aretina nampahory anao io reozina vokatry ny tsirary nataonao reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devolo ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taorina zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatra nandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa